fa hoy Jesosy taminy izao nahitany Satana latsaka avy tany an-danitra avy any an-danitra tahaka ny varatra indro efa nomeko fahefana nitsaka mianarana sy mainka sy andresiny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsisy hampaninona anareo akory. Amen. Toizatsika ny andiny faharoapolo ka nefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anarana ireo. Amen. Jesosy Kristy no miteny eto hoy nambarany teo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo hoe nahitany Satana latsaka avy any an-danitra izy tahaka ny varatra. Ampitsahivana antsika rehetra indray zany androany hoe Satana riavana efa nazera avy any an-danitra izy, efa nazera izy teo amin'ilay toerana izay nananany teo aloha, toeram-boninahitra misy azy, saingy kosa nazera izy ampifantarina antsika rehetra izany hoe ny tena marina ny fahefana sy ny hery izay ananany dia fahefana sy hery ambany no fahefana sy hery ananan'ilay Andriamanitsika. Amen. Hoy Jesosy mampatsiahy antsika rehetra androany izao nahitany Satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra. Dia any amin'ny Apokalipsy 2:12 dia tiako iarahantsika rehetra mamaky mba tiako andalo ambany masontsika ilay tenin'Andriamanitra. Apokalipsy 2:12 dia izao ihany koa voasoratra izay tsika rehetra niaraka maky azy manomboka amin'ny andininy dia izao voasoratra andininy fahafolo azafady vakitsika manomboka amin'ny andininy fahafolo 2:12 dia izao voasoratra ihany koa hoe dia naharivo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahefan'ny Kristy satria nazera ilay mpiapanga ny viralantsika dia ilay miapanga azy eo anatren'Andriamanitra andro manalina ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy aintsony izy na dia ho faty azy. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao amin'ny tany loza ho any tany sy ny ranomasina fangidinao aminareo ny devoly sady manana fahatezanana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Efa nivakitsika ve izay tenin'Andriamanitra faran'izay efa herintsika matetika angamba hoe mandrovy tsy Satana fa kely sisa ny androny fa androany ilay izy tena tiako nandalo teo ambany masonao fa tena voasoratra fantany fa kely sisa ny androny. Nazera avy any an-danitra Satana tahaka ny varatra hoy Jesosy Kristy. Efa nazera ilay mpiapangatsika, efa nazera ilay mpiapanga ny rahalahy, efa nazera ilay mpapahory mpiapangatsika mpiteny ratsy atsika ho mason'Andriamanitra hoe ireo mpanota, ireo mpanota, ireo mpanota, ireo nani, ireo nandianao, nandiny lalanao, nandiny tenao, ireo mpanota. Efa nazera izy hoy tenin'Andriamanitra ary tsy vitany hoe nazera fotsiny ihany fa hoy Jesosy ao amin'ilay lioka nivakitsika tamin'ny voalohany teo ihany koa hoe ary indro kosa hoy Jesosy efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka ny fahefana rehetra izay ananany fahavalo. Amen. Izany hoe zavatra tena tiana pitaina amintsika androany dia te ampiseho aminareo any mahafahavalo resy any Satana ary te ampiseho aminao any fahefana anananao. Amen. Ny fahefana izay ananantsika tsiraray avy dia zava-dehibe ny resana an'izany, zava-dehibe ny ampitsahivana antsika izany ary zava-dehibe ny amakina sy ilazana an'izany amintsika androany satria izao fiainantsika ety ambonin'ny tany izao araka n'io Apokalipsy izay nivakina io dia manana ny Satana isika na dia nazera ny marina fa nazera izy tsy any an-danitra intsony tsy miapanga antsika intsony anatren'Andriamanitra tsy manana intsony ilay fahefana hiapangana antsika anatren'Andriamanitra hoe mpanota tsy mendrika sy ratsy ireo. Zay ny votoaton'ilay teny izay nivakina fa ny antony nahatonga anazy hoe tsy afaka intsony miapanga antsika satria efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Amen. Azonareo efa Jesosy ny eo an-tananankavanan'Andriamanitra ray manao fifonana ho asianao andro aman'alina, manao fifonana ho antsika isan'andro hoe efa nalatsako ny rako ho an'ny Ramamby, efa nalatsako ny rako ho an'ny Ifanjo, efa nalatsako ny rako ho an'ny Berno, efa nalatsako ny rako ho an'ny Juliette. Eo an-tananankavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy rehefa natsangana tamin'ny maty manao fifonana ho antsika dia izay natonga Satana latsaka avy any an-danitra nazera tsy afaka miapanga antsika intsony kanefa hoy aho averiko indray mandeha ny zava-dehibe tena tiana ho voarainao akoatra izany rehetrarehetra izany androany dia ampitsahivina ianao hoe manam-pahefana ianao manolona izany zava-dehibe ny afantaranao hoe nomena fahefana ianao satria ny fandresenao ary ny antoky ny fandresenao dia raha toy ianao mijoro miaraka amin'ilay Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty manana Satana izay
kanefa koa dia mampiatra marina ny fahefana zay nomena aminao. Amen. Mandrovy tsisy Satana, kely sisa ny androny. Zay volazan'ny tenin'Andriamanitra, kanefa manoloana izany dia amin'ny fahatezerana lehibe no irioriony ety amin'ity zao tontolo zao ity. Azonareo za zany eto tsy hoe manindraindra Satana dia mandefaka anazy ndray, tsy izay fa tiako azonao ny réalité. Amen. Zava-dehibe ny afantarantsika ny tena zava-misy satria ny anisan'ny antony mahatonga fiainan'olona maro misamboadimboadika ao anatin'ny fahoriana maro isan-karazany ary tsy mahita fandresena, tsy mahita issue de secours. Matetika dia anisan'ny mahatonga izany dia noho ny antony tsy fahafantarany ny marina. Androany anefa tonga eto isika ampafantarana antsika izany rehetrarehetra izany, etanena anatriantsika ny zavatra marina. Ny volazan'ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ampafantarana anao koa ny réel, ny zava-misy tokoa, saingy ambonin'ny zava-misy ny marina no manafaka. Amen. Asika fipetraka ilay zavatra, ny zava-misy amin'ny fiainanao zany ankehitriny dia réel. Samy miteny hoe réel. Ny fahatezeran'ny Satana dia réel. Mandrovy tsy Satana, kely sisa ny andro ny réel. Fa ny marina amboniny zany rehetra izany, olona manam-pahefana izany sy anao, olona nomen'Andriamanitra fahefana, anitaka nomena rana sy ny maimoka ary andesiny hery rehetra izay anana ny fahavalo. Amen. Miriorio ety amin'ity zao tontolo zao ity Satana dia resaka kely amin'ny fotoana fohy indrindra mikasika ny amin'ny ataony mba hahatonga antsika rehetra rehefa miala eto dia mahafantatra hoe velam-poana ny fandriky ny fahavalo. Amen. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 10 dia ny 9 ny fahavalo dia izao nambaran'i Jesosy mikasika ihany koa an'ny Satana. Tangalatra hoy Jesosy izay tonga talohako. Azonareo fitohizany zavatra lazaiko miresaka kely mikasika ny amin'ny Satana, ahafantarantsika izany hoe ahoana ny zavatra ataony sy ny zavatra fanaony, ahafantarantsika ny ataony eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ahatonga antsika afaka ny andresy izany. Hoy Jesosy ao amin'ilay Jaona 10:9 mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako. Melohan'ny nandrenesanao zany zao tenin'Andriamanitra izao. Melohan'ny nandraisanao an Jesosy Kristy. Melohan'ny nanokafanao ny fonao an Jesosy ka natongava niditra ao am-ponao, nanoloranao ny fonao ho azy. Melohan'ny natongavan Jesosy ho ao am-ponao dia misy tonga talohany. Mpangalatra sy jiolahy izay tonga talohany izay. Vina ianao no nanolotra ny fonao ho an'i Jesosy Kristy. Vina ianao no nanapa-kevitra dia niteny teo mason'Andriamanitra sy teo anatrehany'izao rehetra izao hoe Jesosy atolotro anao ny fiainako, atolotro anao ny foko, avia Jesosy midirako am-poko. Betsaka nanao izany isika izay manatrika eto. Raha mbola tsy nataonao izany dia tsara ho fantatrao androany hoe tena zava-dehibe eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ary andro ray tsy tokony adonina amin'ny androm-piainana rehetra ny fotoana izay anapana hevitra hitenenana amin'i Jesosy hoe avia Jesosy midirako am-poko. Izay tokana ny lalam-pamonjena ahatonga ny olona ho lasa olom-boavonjy, ahatonga ny olona hanana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ary ahatonga ny olona hanana ilay fiainam-baovao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy miditra ao am-pony nasainy tamin'ny fotoan'andro anankiray. Dia averiko nefa hoy Jesosy Kristy hoe melohan'ny natongavako tao am-ponao, melohan'ny midirako tao am-ponao, melohan'ny nanapanao hevitra anokatra ny fonao anjakako sy ho fonenako ka ho ahy manontolo ny fiainanao. Dia hoy Jesosy hoe nisy tonga talohako tao, mpangalatra sy jiolahy ny tonga teo alohako iny. Dia iza ilay tonga teo alohan'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika? Ilay Satana izay kely sisany androny, ilay Satana izay mandrovitsy, ilay Satana izay nazera avy any an-danitra, ilay Satana izay nazera tahaka ny varatra latsaka avy any an-danitra. Azonareo ve ilay zavatra tiako aseho hoe iza ilay mpangalatra sy jiolahy izay tonga taloha tao am-pontsika talohan'i Jesosy Kristy
faditrovana la himpandringana sy mpamono ary mpangalatra azonareo amin'izay miantony fianan-janak'olombelona misamboadika ao anatiny karazam-pahoriana maro samihafa satria ilay tonga taloha mbola manam-pahefana quelque part eo amin'ny fiainana ilay tonga talohan'ny jesosy ilay tonga talohan'ilay jesosy mpamonjy ilay tonga talohan'ilay jesosy fiainana ilay tonga talohan'ilay jesosy mahay manao fagagana manafaka ny olona mifaratsiana sy amin'ny karazam-pahoriana maro samihafa ilay tonga talohan'ny jesosy no manapatra mampiasa teny isan-karakana azatsika le izy no manapatra le fatezeran lehibe manapatra lay foy sisa kely sisa ny andro manapatra lay fahavinirany sy faromotany nazera avy any an-danitra azonareo amin'izay fipetraka le izy lay mpangalatra jiolahy tonga talohan'i jesosy no mbola manana izany fahefana izany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona izay anaovana izany a dia izany no mahatonga lay fisavoritana maro samihafa eo amin'ny fiainany zanak'olombelona maro mpangalatra sy jiolahy izy ho jesosy angalariny fifalian'ny olona angalariny tokantranony olona angalariny fiainany zaza madinika angalariny ny fiadanam-po angalarina ny vola makareny zanak'olombelona aza angalariny ny fahasalamantsika angalariny mpangalatra sy jiolahy izy ho jesosy androany kosa nefany a vaovao mafaly lehibe za kosa hoe jesosy tonga mba hanananao fiainana sady hanananao be diabe za kosa hoe jesosy tonga zany lalana sy famarinana fiainana za kosa hoe jesosy tonga amin'ny alalako dia afaka hanana anjarany amin'ny fiainana mandrakizay ianao a ary amin'ny alalako i jesosy dia afaka ianao ny ho tonga eo amin'ny eo anatrehan'ny seza fiandrianana n'Andriamanitra afaka ikioka ny fahatsarana sy ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra lay mpangalatra sy jiolahy mpamodika amin'ny fiainantsika zanak'olombelona lay mpangalatra sy jiolahy mpandrava tokantrano lay mpangalatra sy jiolahy mpangalatra ny herim-pitsika lay mpangalatra sy jiolahy mpanakitraka sy mpanakizy lay mpangalatra sy jiolahy mpanao ny depression lay mpangalatra sy jiolahy mipaky deprime lay mpangalatra sy jiolahy mampidridridry amin'ny fanahintainana lay mpangalatra sy jiolahy mampitomany amin'ny alalan'ny karazana ady maro samihafa misy ao atokantrany olona lay mpangalatra sy jiolahy lay tonga talohako i jesosy lay mpangalatra sy jiolahy tsy manambona tsy mampatonga atsika tsy mahavanika reny tsy mahatafangona reny mahatonga atsika tsy mahavanonanaka mahatonga atsika tsy mahomby mahatonga atsika tsy mpandresy lay mpangalatra sy jiolahy dia hoy jesosy ao amin'ny Mateo toko 7 dia ny 9:20 dia hoy izy hoe ny voany no afantaranareo azy izay tsotra ny voany no afantaranao anazy mampiady lay anareo manakavy izy dia volom-pabiady zany ao an-tranonao mampifadiditra anao amin'ny fiainany zanakao tena tsy laitra narina sy tena mirotsy rebelle amin'ny fiainana izy fa na fampivilianana zany no mitondra an'iny zaza iny ny voany no afantaranao azy izy tsy mandondonao mbaravaranao akory ka miteny hoe ity aho ve mandray ahy ianao raisinao aho ve ny anarako dia pampijangajanga tsy hitonona anarana izy fa mampietsika ny tenanao manontolo ve izy nefa ny olona tsy vadinao lay manoloananao ary mahatonga anao lasa misy filana tianana firaisana amin'olo dia volony fijangajangana zany miasa eo ny voany no afantaranao azy misy présence n'ilay ratsy eo amin'ny fiainanao manatanteraka izany asa ratsy maro samihafa izany a ny voany no afantaranareo azy ho jesosy nanononan'i jesosy azy amin'ny angabo ankapobeny amin'ny ambogady miazafady mampiasa teny azahoantsika nasaka dia hoy jesosy mpangalatra sy jiolahy izy mangalatra amin'ny toromasonao izy mangalatra amin'ny fiadanam-ponao izy mangalatra mampitaintainanao amin'ny alalan'ny fitaintainana sy amin'ny fanahina maro samihafa izy mpangalatra sy jiolahy izy izany ny anisany ataony a izany no fanaony a izany la ny azera avy any amin'ny danitra tahaka ny varatra
fiainan'Andriamanitra hoe na zay raha tsy afaka miapangatsika intsony eo atany eo anaty fiainan'Andriamanitra izy tsy afaka miapangatsika intsony eo anaty fiainan'Andriamanitra izy fa amin'izao fiainana ety ambony tany zao izy manapatra manao zay azony atao kanefa ho antsika rehetra tonga eto anio dia vaovao mafaly lehibe averiko indray mandeha Jesosy tonga mba hananantsika fiainana Jesosy alalana sy famarinana ary fiainana kanefa ilay Jesosy koa androany dia manome anao fahefana hoe omeko anao ny fahefana hanitsaka azy omeko anao ny fahefana ndresy ny hery ananany omeko anao ny fahefana ndresy ny hery rehetra ananany fahavalo ka tsisy ampaninina anao izany amen zany hoe zava-dehibe tena tiana ho raisinao ankoatran'izay rehetra voarainao dia zao hoe olona manam-pahefana ianao androany raha manana an Jesosy Kristy olona manam-pahefana ianao raha nanokatra ny fonao an Jesosy olona manam-pahefana ianao raha napiditra ilay Jesosy ao am-ponao olona manam-pahefana ianao raha nanapa-kevitra tamin'ny fotoan'andro anankiray hanolotra ny fiainanao anjakan'i Jesosy Kristy olona manam-pahefana ianao amen manam-pahefana amin'iza 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 amin'ny Satana amin'ilay mpangalatra amin'ilay mpandringana amin'ilay jiolahy manam-pahefana aminy ianao inona tsitsitsivana anazy inona kenakenanao anazy arovarovanao anazy isolosoloanao vavan'azy be dehibe olona io na pino na tsy pino misy olo vavan'io Satana io ny karamainao trinona anao isy olo vavanazy asa ratsy ny ataony amin'ny fiainanao asa ratsy immoral l'immoralité azafady asa ratsy da rovarovanao izy ozina ka izy kosa io misy olo vavany Satana be dehibe ny olona ohatra fotsiny any androany rehavana olona manam-pahefana samy mitsangana place hoe moi j'ai l'autorité samy mitsangana place on m'a donné l'autorité on m'a donné l'autorité on m'a donné l'autorité andresy ny Satana andresy ny Satana andresy ny Satana andresy ny mpangalatra andresy ny mpangalatra andresy ny jiolahy andresy ny jiolahy amen izy le nanome antsika le fahefana izy le nanome le fahefana izy le nanome le fahefana mpanjaka ny mpanjaka tompo ny tompo mitsangana tamin'ny maty nandresina reny fahafatesana mipetraka isika rehetra izany nanome anao ny fahefana amen hitanareo ny fahefana ambony no ny hery io alexa io mitizajakely ty zany ny alexa ndray andro any io dia 1m78 dia papan'io fohy kely atrelo dia io alexa io rehefa 1m78 ndray andro any matanjaka be avec le gabarit qu'il lui faut Manakel, il est vraiment puissant par rapport à ses parents là qui vont être tout petits par rapport à lui. Il sera vraiment grand et il a vraiment la puissance nichère. Mais un jour, sa mère va se lever pour lui dire Alex et Alex m'écoute en même temps. Tu arrêtes et tu t'assois. Alex va s'y mettre avec le croisé les bras. Amen. Il est 1m78. Azinareo ny tiako aseho. Io camion ngeza be io firitona camion miala avy any. Mandalo amin'ny Carrefour eo izy zany ngeza be dia ngeza be. Fa io police kely blitika ce n'est que juste 1m64 io le vehivavy miaraka amin'ny fanamiana rehetra nana sifflet io mijanona ampovoan-dalana io dia mitsoka dia mandeha dia ataony an'izao tanana mijanona io camion io. Inona ny ananan'le vehivavy polisy? Autorité. Fahefana. Samy miteny zany manam-pahefana. Zany mena fahefana. Azontsika amin'izay ve mampatonga antsika tsy menatra mahakristianina atsika. Mampatonga tsy menatra hoe nanolotra ny fiainako an Jesosy natolotra an'izany Jesosy zany fiainako an Jesosy
nyantony tsy mahamenatra antsika riavana manomboka androany tiako tavalatsaka oponao diany hoe satria ny fanananao izany Jesosy izany no mahatonga anao afaka miriorio ety amin'ity zao tontolo izao ity miaraka amin'ilay fahafahana lehibe indrindra izay misy ety ambony tany zao no voasoratra any amin'ny Efesiana toko voalohany ka ny andininy faraika amin'ny roapolo hoe fahefana ambony no ny fahefana rehetra ny fahefana nanan Jesosy ilay manome asy ianao ny fahefana ambony no ny anarana rehetra tiako rahantsika rehetra mamaky alefa ambony lavitra no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny avokoa amen ilay Jesosy nao halleluja tsika rehetra tena ilay Jesosy ko ilay Jesosy ko hitanao amin'izany ve hoe tena zany no ahafahantsika tena afaka tena mity an'izany Jesosy zany ambony lavitra no ny anarana rehetra Jesosy no ny fahefana rehetra Jesosy no ny fanapahana rehetra Jesosy no ny fanjakana rehetra Jesosy tantara kely tamin'ny alarobia teo izahay namangy tany amin'ny ravavy Juliette nandeo nangaviany mba nandalinao vavaka tany dia tantarainy zany akoatra resaka be dehibe izay nataony hoe ireo zaza roa lahy ao ambony miaraka aminazy ireo zaza no adopteny dia misy vehivavy anankiray anabaviny zareo izy telda zany ny adopteny ravavy Juliette zanaky ny anadany fa maty ny anadany maty tanora dia rehefa natsangany ravavy Juliette ny izy telda tsy moramora manao adoption tsy mora zaza ray andanin'olona roa taona farafakeliny any Madagasikara ny démarche roa taona eto koa avy eo mbola tsy mbola mivoaka légal iny raha tsy afaka 4 taona zaza ray 2 ans ça fait 4 ans au moins miaraka amin'ny vola rehetra tsy maintsy laniny frais rehetra tsy maintsy aloha olona rehetra tsy maintsy domy mavaravana taranatsy rehetra tsy maintsy angony fa vaovao mafaly lehibe aloha io ny zanaky rahavavy Juliette reo telo dia toizako ny tantara halleluja tapoka natao amin'izay ho ny tantarany ravavy Juliette ny taratasy rehetra tany adago aloha zany dia savitaka ny ole impossible ho zaza telo non c'est pas possible ny lavin-jareo hatramin'ny voalohany jusqu'à tamin'ny farany hoe zaza telo mandeha atsangana c'est l'impossible zaza roa izy angamba mieka fa le roa efa tena dondomina atao daholo zava-detra dia nisy nitsangana mihitsy raha matoa anankiray non ny antaratasy atao anatin'ny nenakao izy le raha matoa roa no atsanganao fa tsy telo nefa fa nisy nanao soni tany aloha hoe telo nanaiky any fa misaviritaka azonareo kely sisany androny latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra zay le fipetra dia manao izy azy ny atao mandrovitsy kinanjo no ilay anarana ambony ny anarana rehetra zay ny tena tiako atongavana tafavoaka viany andraso ireo zafady melohany tafavoaka fa efa hitantsika moa izy reo tafavoaka fa zao ny tena nafinaritra be roa ihany ny azo izy le raha matoa toy izy le raha vavy telo ny any mato tsisy farany zany azonareo hoe tolona sy ady voilà mpandresy loha izy zany avy eo amin'izay tapoka tonga taty indray ny démarche niona tamin'ny merany Corbeille sa Evry Corbeille niona tamin'ny merany Corbeille hoe anangana zaza telo ino tsara fa ty le tiako be fa nampaheany loatra zaza telo izy le merany Corbeille ohatrany miteny ratsy anazy angamba nieritreretiny anazy eo azonareo hoe pour dire hoe c'est l'impossible on lui demande l'impossible nory vity tamasony tiravavy ty ny taratasy zay le tena tiako be nandre am'izay dia notoyany anareo hoe fa mavita manatrika saina zany no vitinao masonao taratasinao nandaninao ny izy be voka be noho zazavavy kely zanan'io tamin'izany tsy antra zany atao hoe sady tsy mena maso olona tsy antra olona tsy matahotra an'Andriamanitra olona be voka manolonanao no vitinao taratasy ny amasony eo lasa le rahavavy miaraka amin'ny be vokany sy ny taratasy ny rovitra na tiako ny tanaty be rovitiny dia tsy misy mameanao an'izany ozy afaka ray volana sa ataony herinandro inona ny toyany vers 16 raha mera halleluja azonareo te atanana ho any Jesosy tsika halleluja vomongana azontsika ve le tiako zany tantara zany tiako mandeha tantara ohatrany zany tsy atsika ny vengeance fa ity le miatra halleluja te atanana ho any Jesosy tsika
fahavaranao tena rovitinao masonao ve taratasinao dikan'izany e tena hoe tsisy vidiny anao zay nanaovana antsika ndraindray zay nalovan'ny fiainanao angambana zay mety zava-misy nalovan'ny fiainana ndraindray zavatra mety mitranga izany androany tadidio ny tantara sy ny tenin'Andriamanitra hoe fa misy kosa lay ambony noho ny anarana rehetra ambony noho ny mera rehetra ambony noho ny préfecture rehetra ambony noho ny administration rehetra ambony noho ny birao rehetra ambony noho ny iza rehetra ambony noho ny anarana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny domination rehetra sy ny fanjakana rehetra sy ny royaume rehetra ambony noho izany rehetrarehetra zany lay miaraka aminao isan'andro iteny hoe mombanao mandrakariva ambaraka tonga ny fataperan'izao tontolo izao tsy andao nahafoy ianao a mitantananao amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinako io rahavavy Juliette zazatelo voatsangana manompo an'i Jesosy io ny zazatelo alleluia alleluia tafavoaka zazatelo satria lay ambony noho ny anarana rehetra noho ny fahefana rehetra noho ny fanapahana rehetra efa nandreny ove tsika olona nanao adoption zazatelo dia tafavoaka daholo izy telo tsara za tsara na eno roy ihany no izy mbahay azy tanareo fa ilay ambony noho ny anarana rehetra halleluia tononoko Jesosy miatoka andreo zazatelo ireo raha vavy tsisy atahoranao no avon'ireo tsisy atahoranao ny fiainanao tsisy atahoranao ny fiainan'ireo tsisy atahoranao ny tokantranonao miatoka an'ireo Jesosy amen indro efa nomeko anareo ny fahefana andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ka tsisy ampaninanareo izany miatoka ny fiainanao Jesosy miatoka ny mombanao rehetra Jesosy ireo zaza taizainao sy karakarainao reo izy miadidy sy miandraikitrano reo izy nahary an'ireo izy no ny souhaiteny existence n'ireo miatoka an'ireo izy fa ny zavatra tadiaviny aminao avelao ny fonao alalaka anjakany dia apetrao ny fahefanao roasy le mpangalaka sy jiolahy ataovy totoafo roasy le mpangalatra sy jiolahy maninona navela iaramonina aminao tsy ny olombelona ny saiko rasinao le mpangalatra sy jiolahy tolony amin'ny anarana izy ianao dia voly zay mangalatra amin'ny fifaliako hoe mivoaka amin'ny tokantranoko anao mivoaka amin'ny fiainana mianakavy mivoaka amin'ny ty tokantranoko ty ianao zay mpampikorotana tokantrano izy ny mpampikorotana tokantrano hevitra tsy mitovy fotsiny dia ampidiaviana toany savritaka eo nareo mianakavy hevitra tsy mitovy olombelona rehetra tsisy hevitra mitovy fa ilay mpampikorotana rehefa nahazo sehatra dia iny ny ataony mifampiainga mampiainga anareo mianakavy roay io mampatonga anao fa matahotra fadiranovana matahotra no avy ino natahoranao no avinao nga anao no nicréanao teto ambonin'ny tany izy nicréan tenany teto izy nifidy hoe zaho teo lehilahy zaho teo vehivavy karaha anao raha tsy nahy nifidy ny saiko sanananao tsy nahy nifidy hoe amin'izao daty zany teo teraka ambony tany ahoana ny aizanao ihany io avinao na dia mivolondoanao io ara voaisany halleluia mandray atanananao zany andrenisanao izao ten'Andriamanitra izao androany verinareo ve ko sendrasendra antsika eto anio dia ampatsahy aminao Andriamanitra il est le tout puissant confie-toi en lui ouvre grand ton cœur pour Jésus et laisse Jésus régner dans ton cœur demijoro miaraka amin'ny fahefana halleluia riato le ratsy tena mampiasa teny azy ahotsika anazy riato le ratsy aminy tena riatako le ratsy riatako le ratsy roako amin'ny anaran'i Jesosy avoakako amin'ny anaran'i Jesosy avoay aza miolona fotsiny amin'le vavaka migonigolina rehefa marana misaotra Jesosy taninao zahay fa mitsangana rehefa vita ny fisaoranao an'Andriamanitra vita ny fiadorenao an'ilay Andriamanitra rehefa mifomaraina ianao dia mitsangana tonony amin'ny tokantranonareo mivoakanao satana mivoakanao amin'ny fiainanay dia roasy dia volom-pangalabola tena misy dia volom-pangalabola ataony tsy mety afa-po anao vidividina daholo ty zavatra rehetrarehetra ty mpangalabola tsisy tahirina dia ray mbilanja mpangalabola
misy taniry kely azy mpangalaboly roay mitsangana miaraka amin'ny fahefananananao androany dia tena mivoaka miala amin'ny fiainako. An'Andriamanitra ny vola hoe ary natao hanompo ahy. Amen. Mino an'izany sa tsy mino? Amen. An'Andriamanitra ny vola ary natao hanompo atsika. Tsy isika ny andeha atao hanompo vola fa ny vola natao hanompo atsika. Amen. Aza hoe ty ny Rose de ero mitotototto firy kilometra azo ny dikan'izay mahazo an'izany tiako lasay. Aza désero no andeha anapokotranana ny tokantranonareo. Karaha 200 euro koa maninona moa zany no anaovana ady lahy ao an-trano. Natao hanompo atsika ny vola. Inona moa tsy hain'i Jesosy anome antsika zay ilayntsika ve dia tsy hainy fa le ratsy ty ampikitrana mpampikitrana ady lahy kotrakotraniny amin'ny alalan'ny ero dia mikirintsana ny tokantrano ampangino satana mpampikiritsana tokantrano mivoaka miala amin'ny fiainako ianao. Amen. Tsangana isika nolotra ny fiainantsika rehetra ho an'i Jesosy Kristy. Androany sokafo ny vavanao mafy be dia teny amin'ny Jesosy avia midira tao poko anjakao ny foko anjakao ny fiainako dia atolory azy ny mombanao rehetra dia ambarao fa hijoro ianao akatotsotra izany ten'Andriamanitra izany. Misaotra ny Andriamanitra raiko ny amin'ny tenao izay mirenesinay teto androany. Misaotra fa tsara aminay ianao ary lehibe ny fitiavanao anay. Tsy manafina aminay ny fahatsaranao sy ny zava-tsy rehetra nananao tianao omelanay ianao. Ampitoeranao izany teny izany Andriamanitra ary ampaherezo izay rehetra ireto pakatotsotra ny tenao ary indrindraindrindra folena masinao ny fonay anjakanao ny fonay mba mandroso le mpidera sy le mpiteny azafady. Halleluja. Anjakao ny fonay Jesosy. Anjakao ny fonay Jesosy. Anjakao Jesosy. Anjakao Jesosy. Jesosy.